Anio alahady 4 aprily 2024 alahady faharoa manaraka ny Pasika alahady izay hitondranam-bavaka ny sampana Dorcas FJKM manerana ny sahan'ny FJKM hibanjinana ny loha hevitra hoe manazava ny mpino ny tompo. Fandaharana nalaina avy amin'ny fandaharana iombonana natolotry ny Dorcas Fohibe. Izao dia anatanteraka ny anjara hira ny sampana Dorcas. Izay rehetra malala an'Andriamanitra sady vao antso masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fisaorana sy fiderana an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo araka ny fandaharana eny am-pelatanantsika. Amin'ny anaran'i Jesosy, indre ny hatsaran'ny famindram-ponao Andriamanitra ka mialoka eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona, vokony matavy ao an-tranonao izy, ary nyony fampifalianao no ampisotroanao azy, fa ao aminao no misy ny loharanon'aina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen.
Iaraka hivavaka sika tompoko ry rainay izay any an-danitra mideranao ny olonao noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay nahafantaranay ny anaranao ilay Andriamanitray hatrizay ka ho mandrakizay. Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Misaotra anao izahay no ity aladiny Dorcas ity izay niantsonao anay amin'izao anjara fanompoana maha Dorcas izao. Tehirizo amin'ny tanam-pitiavanao izahay ka handeha tsy amitahotra ary aneo fahatokinanao amin'ireo iraka mpanaovinao anay. Manatria anay ray eo izao fivoriana amin'ny anaranao izao. Ny fanahy masinao hiasa mahery aty anatinay ahaizanay manolo tena ho fanatitra velona sy masina sitraka ao Andriamanitra. Ny fitsangananao tomponay no famonjenao anay ary ahafahanay mijoro ho vavolombelonao. Tario izahay hibanjinanao, ahitany ny herinao sy ny voninahitrao mandritra ity fampom-pivavahanty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakanay. Amen. Manonona ny fahasoavan'ny Tompo ho anareo ankizy sy tanora. Mitsangana anao ny hira voalahatra. Ivavaka sika ry Andriamanitra rainay io, saotranao izay fa afaka indray mandeha ny afatra avy aminao, fa noho fanahy masina ny fonay ho tany lonaka anjakany ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay. Amen. Sokafy ny Baiboly tsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko 20 ny andininy 12b. Ndao iaraka mamaky sika amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nahita ny Tompo ao. Efa nahita ny Tompo ao. Amen. Petraka ny ankizy tanora. Efa nahita ny Tompo ao. Zany no tenin'ny Marie Magdalene tamin'ireo mpianatra Jesosy. Marie Magdalene ilay vehivavy izay nosotran'i Jesosy tamin'ny fanaratsy ka nivoahany demony 7 araka ny Luka toko 7:12.
izy amintsika no efa nahitany tompo asangano hoe ny tanana tsy mbola nisy nahita maso an Jesosy Kristy na izao na ianareo ahoana ny fomba ahitana an Jesosy faharetana amin'ny famakiana sy fianarana amin'ny Baiboly faharetana amin'ny fanarahan-dia azy toa ny Maria Magdalene matetika sika dia variana amin'ny fandrosoana eto amin'izao tontolo izao mijery télé ela be miresaka amin'ny SMS sy Facebook ela be nefa vetivety rehefa mamaky sy mandalina amin'ny Baiboly nde hoe ho resantsika amin'ny fiainan'ireny olona manao Facebook reny firy namany tsy misy hitan'ireo fa miresaka amin'ny fotsiny inona nefa ny fisiny ary tena miresaka matetika miresaka maharitra amin'ireo namandreo izy ary manao ahoana ny amintsika sy Jesosy ny famakitsika amin'ny Baiboly ny faharetantsika amin'ny fianarana izany soratra masina izany Baiboly mantsy no fitaovana ahafahana miaona sy mahita ny Jesosy dia lasa namany ary miresaka amin'ny saika isan'andro ary ela be raha fitiantsika dia izao no azo ambara izao sy ianao koa ve mba tehiteny hoe efa nahita ny Jesosy raha izany dia mahazo toa ary mamaky Baiboly isan'andro mareta mianatra ny soratra masina na manao hoe étude biblika zany mahereza miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Baiboly ndao hoe hitsangana raiky izy tanora hiaraka maky le teny teo isika ao amin'inona moa misy azy vakio mafy hoe amen ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hivavaka isika Andriamanitra misaotra ny amin'ny teninao tia hita ny tompo tahaka Maria Magdalene koa izahay ka mba omeo fanahy masina aretanay amin'ny famakiana sy fianarana ny soratra masina omoanay izany fanahy masina izany hampaharitra anay amin'ny fivavahana sy ny fiarahana amin'ny Jesosy Kristy amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany amen Ray vavaka sika tompo ray malalo sotranao zahay no izao fotoana afahanay miaino ny teninao zao ndray ka mangataka ny fanahinao masina anazava sy taridalana anay mba tsy handiso izay hamaky ny teny ny afatra izay entiny mpanomponao anie hamakalalina ty amponay hitombonay amin'ny finoana sy fankatoavana anao mpamonjy eo ary ny mpiaino mba hioty izany tahaka ny voatsarana fafy tamin'ny tany lonaka ka hijoro vavolombelonao amin'ny fiainany amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay ny vavakay amen
Iaraka mamaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Salamo, Salamo 7:7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Omeo rariny aho Andriamanitra ary alaharo ny teniko, aharesy ny firenena tsy misy famindram-po. Vonjeo aho ho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka, fa ianao no Andriamanitry ny heriko. Nahoana no manary ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Ampandehano ny fahazavanao sy ny fahamarinanao. Aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any tendrombohitra ao masina, dia ho any amin'ny tabernakelinao. Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'ny Andriamanitra ny fifaliako indrindra, ary hideranao amin'ny lokanga aho ry Andriamanitra, dia Andriamanitra. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko, ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenan'Andriamanitra, fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitra. Ho tohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona. Jaona 2:20, 1:12 ka hatramin'ny 12:20. Ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy, Titosy 2:2, 1:1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandrian'ny fatin'i Jesosy, ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilazany izy dia nitodika ka nahita an'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany ho Jesosy. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fa mpiandry saha izy, ka hoy izy taminy, Tompoko, raha ianao no naka azy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy, ary izao dia haka azy. Hoy Jesosy taminy, ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe Rabony, izany hoe mpampianatra ô. Hoy Jesosy taminy, aza manendry ahy, fa tsy mbola niakatra tany amin'iray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'iraiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Fa ianao kosa dia mila zaza izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antim-panahy anara ho ny tena, ho maontina, ho endry, atanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa anara hitondra tena toy izay miendrika ny olona masina. Tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevoziny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba ampianaran'ny vehivavy tanora fanahy, ho tiany vadiny, ho tiany zanany, ahony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, anaiky ny vadiny, mba tsy tenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Amen. Italy.
mikiorana mikiobilana kanefa sy mahitizay mahaso favizana foana minofo ity misy fianana torokoana antramo deo hitana Jesu no fianana torokoana Jesu no anam-piadanana koraso Jesosy o tompo mpamonjy anapaka ny fianana eo hitandala fiadanana aritro mandrakiza miarahaba ny vehivavy rehetra tafahomana amin'izao fampopovavahana izao araka ny fandamina ny nivonefijekema ny vehivavy rehetra efijekema dia atao hoe Dorcasy avokoa kanefa manona indrindra ny fiarabanantsika mpiara-miasa eo nivon'ny sampana Dorcasy manoloana eto ankehitriny miaraba koa ny fiangonana manontolo ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy ao amin'ny filazantsara araka an'izao natoko faharoapolo isika no hiaraka mandritra izao fotoana izao ny andiny ny faraiky amby folo hatramin'ny fahavalo amby folo izay efa novakiana tamintsika teo ihany ny fanahin'ny tompo hampahitantsika ny sitrapony amin'izany teny izany ry Maria dia firy zao ny herika amin'izany c'est Marie rehetra ao amin'ny filazantsara dia matokoa ny olona tonona hoe Marie misy zany atao hoe Marie vadin'ny Clopa zany hoe Marie renin'ny Marka zany hoe Marie renin'ny Jacob Marie renin'ny Zebedio fa misy anankitelo izay misongadina kokoa araky ny toerana izay ny aviany sy nahitana azy ao amin'ny tantarany filazantsara dia Marie avy any Nazareta renin'i Jesoa Marie avy any Betania anabavy Lazarosy ary Marie Magdalena na ilay Marie avy any Magdala raha ny saritany ho andreo toromarika anankitelo ny aviany Marie anankitelo samihafa ireo ilay Marie anabavy Lazarosy dia avy any Betania zany hoe manakaiky ny renivohitra Jerosalema ilay Marie Magdalena avy ao Magdala dia manodidina ny farihan'ny Galilea ary torak'izany koa Marie renin'ny tompo tao Nazareta dia nanakaiky sy manodidina teo amin'ny farihan'ny Galilea raha miantso atao amin'ny filazantsara araka an'izao natoko faharoapolo Jesoa ny andiny ny faraiky amby folo hatramin'ny fahavalo amby folo eo amin'ny andiny ny faraiky amby folo izy dia manonona hoe dia voalazany hoe Marie ainjanona nitomany eo amin'ny andiny ny fahaenina ambin'ny folo antsony Jesoa izy hoe ry Marie ary eny amin'ny famaranana ny perikopa dia ambaran'ny mpitantara fa Marie Magdalena io Marie io ilay Marie avy any Magdala manazava ny mpino ny tompo ary amin'izao tantara mirakitra ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty anatrehany fitantarana ny Marie Magdalena izao dia ndeha horatsika ny lohahevitra hoe azavain'i Jesoa i Marie Magdalena azavain'i Jesoa i Marie Magdalena ary azontsika adiky ho antsika sampana Dorcasy zany azavain'i Jesoa ny sampana Dorcasy fa indrindra koa azontsika fiangonana adiky amintsika tsirairay avy azavain'i Jesoa ianao na Marie ianao na tsy Marie na iza ianao na iza na Jean Marie ary dia azavain'i Jesoa ianao azavain'i Jesoa i Marie Magdalena voalohany Marie Magdalena azavain'i Jesoa dia tonga vehivavy mendrika ny faharoa Marie Magdalena nazavain'i Jesoa dia vehivavy manompo
ary ny fahatelo Maria Magdalena izay azavain'i Jesosy dia vehivavy martiora, vavolombelona. Ireo anankitelo ireo ry havana no saintsaintsika ary mba iritsika koa fiainantsika ramirava avy amin'izao fampovavahana izao sika ka mandray ny fahazavany Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty. Maria Magdalena vehivavy ny fahamendrehana, vehivavy mendrika. Raha ny tantarany ao amin'ny Luka 7:7-9 hatramin'ny 9 dia nandao izay mety eritreretina ho fahatsarana sy fahamendrehana izy ary nametraka izany teo an-tongotry Jesosy dia nanana toetra hafa mihitsy, manaitra, mateo tia fa nasorena ny sasany koa. Luka 7:7-9 hatramin'ny 9 dia izao ilay tantara vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny fariseo anankiray nanasany Jesosy hiara-mihinana aminy, ary dia niditra ao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nihinana, ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo vony tany ilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nahakotsany ranomasy tamin'ny ranomasiny sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ilay vehivavy, rehefa zoitsika moa ny tantara hatramin'ny faran'io tantara io, eto amin'ny Luka 7, ilay vehivavy zatra ny karakara-tena menaka sarobidy, dia nahavatra nanotona izany manontolo teo an-tongotry Jesosy. Fantatsika fa izany menaka sarobidy izany dia zavatra tsy nisaraka tamin'ity vehivavy ity, fa rehefa no azavain'ny Tompo izy, nahita ny Tompo izy, dia nararany tamin'ny tany izany. Amin'izao ry havana dia betsaka natao hoe vehivavy mendrika, manaitra, tsara indrindra, fantenany izany, anoronana, lanonana mihitsy, dia karakaraina fatratra izy ireny, ny akanjony, ny toe-batany, ny taovolony, mba hahatonga azy ho bikana sy tsara tarehy, ho mendrika noho ny hafa, ho tsara noho ny hafa. Fa mampatsiaro antsika Petera raha manoratra ao amin'ny Petera 1:7 sy ny manaraka, iza moa izany vehivavy mendrika nahafo izay eritreretin'izao tontolo izao famendrehana tahaka ny Maria Magdalena rehefa nandray ny fahazavana tao amin'ny Jesosy. Petera 1:7 sy ny manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra ivelany toy ny firandranam-boro sy ny firavaham-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka toetra miafina ao am-po izay tsy mety ho loha, dia ny fanamalemy sady miadana izay soa indrindra ho mason'Andriamanitra. Fa hataka izany no iravahan'ny vehivavy masina fahiny, izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny, dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Maria Magdalena rehefa nandray ny fahazavan'i Jesosy, dia nanary izay mety ho eritreretina ho fahamendrehana araka an'izao tontolo izao, kanjo tsy fahamendrehana, fa nandray kosa ny fahatsaran'Andriamanitra. Nanjary vehivavy mitory ny fahatsaran'Andriamanitra, manjary vehivavy miravaka ny fahatsaran'Andriamanitra. Izany ilay Maria Magdalena no azavain'ny Tompo. Mba ho izany koa ny ianao, mandray ny fahamendrehana avy amin'ny fahazavana hoentin'i Kristy ho an'ny fiainanao, ary tonga milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Tonga milaza ny fahatsaran'Andriamanitra. Ny faharoa, Maria Magdalena vehivavy ny fanompoana. Maria Magdalena
no azavain'ny tompo tonga vehivavy manompo tonga vehivavy ny fanompona. Mbola ao amin'ny filazantsara araka ny Luka ihany isika, toko 7:1 hatramin'ny 7. Luka toko 7:1 hatramin'ny 7 milaza ny amin'ny Maria Magdalena sy ny fanompona izay nataony. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary 12 lana naraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nosotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demon'ny 7 sy Joana vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Heroda, ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Manaraka ny toko 7 fitantarana ny amin'ilay vehivavy nandraraka ny menaka lavidy teo an-tongotry ny Tompo, dia milaza ny amin'ny Maria Magdalena sy ny fanompona nataony niaraka tamin'ireo vehivavy hafa. Nanompo tamin'ny fanarahan-dian'ny Tompo i Maria Magdalena niaraka tamin'ireo apôstôly, ary izy ny tonga teo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy nahajanona teo. Izy no tonga araka ity perikôpa ato amin'ny Jaona toko 20 ity, teny amin'ny fasana ary mbola nijanona nitomany teo. Izy no nahita ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Izany ilay Maria Magdalena nazavain'ny Tompo tonga vehivavy manompo an'Andriamanitra. Ary mario tsara eto amin'ity Luka toko 9 ity fa nendrika ny fanompony Maria Magdalena sy ireo vehivavy niaraka taminy fanompona an'Andriamanitra, dia fanompona tsy hoe tamin'ny faharetana ihany hatramin'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, fa fanompona tamin'ny fananany rehetra, ary fanompona tao anatin'ny fiombonana. Nanompo ny Tompo tamin'ny fananany. Izay ilay fanompona tanterahany Maria Magdalena sy ireo vehivavy eo amin'ny Luka toko 9 andininy 2 sy 7 indrindra. Fiombonana. Hoy ny soratra masina, Maria Magdalena nivoahany demon'ny 7 fa raha tampony faharatsiany zany. Joana vadiny Koza mpitandrina ny fananan'i Heroda, ny faratampony voninahitra koa zany raha lazaina, mpitandrina ny fananany any Ambotsiroatra ohatra. Faratampony voninahitra zany fa ireo no mifangaro ka tonga miara manompo an'Andriamanitra. Azontsika sarantsena ve ny asarobidiny zany hoe manazava asianao ny Tompo, ka isika na inona tantara nahatongavantsika ho vehivavy kristianina dia ataony miara-miosina eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra isika hitondra ny fahazavany, anompo azy amin'ny fananantsika, anompo azy ao anatin'ny fiombonana, anompo azy amin'ny faharetana. Izany ry havana, ny fiainam-panompona ho an'ny vehivavy nazavain'i Jesosy Kristy. Sampana Dorcas, vehivavy araka ny karazany avy. Raha ireo zao ny atsangana hoe tsangana hoe izay mpiasam-panjakana dia isy itsangana io. Raha ampiana kely hoe ambony, tsisy ambony sy ambany zany rehefa mpiasam-bahoaka dia mpiasam-bahoaka. Mitsangana hoe izay mpivarotra dia misy mitsangana io. Mitsangana izay mpikarakara tokantrano misy mijoro eo. Mitsangana hoe izay efa bebe, inona moa ilay hoe bebe? Tsy fantatr'ireo tanora ireo zany, mamiony dia misy mitsangana eo. Mitsangana hoe ilay mivarotra rehefa ozy mipetsena fa tsy hoe ozytsika petsena. Dia eny amin'ny sisiny, misy mivarotra eny amin'ny sisiny ireo. Okanareo fantatra fa izany ny fanompon'ny olona nazavain'i Jesosy afaka mifangaro ao anatin'ny fahasamihafana. Izany ry Maria Magdalena sy ireo vehivavy namany nanompo an'Andriamanitra, sarin'ny Dorcasy ankehitriny. Ary hoy ny Galatiana toko 5:7 aitsika tsenjery tsara amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe efa nantsoina ho an'ny fahafanareo rahalahy, kanefa aoka tsy entinareo anaraka ny nofo zany fahafahana izany fa mifampanipo amin'ny fitiavana. Ao sika miara
manompo an'Andriamanitra amin'ny fahasamihafana dia tsy mba mahatsiriritra antsika vehivavy sasany tsy misalotra manga ve zany hoe fanompoana ifangaron'ny olona samihafa ndao e atao feno vehivavy Dorcas ireo amin'ny manaraka azasiana toerana ho an'ny afa-tsony alao izy ho any ambonindriana fenotsika vehivavy Dorcas ny trano amin'ny manaraka amin'izay androny Dorcas manaraka zay ilay hoe Maria Magdalena vehivavy no azavain'ny tompo vehivavy ny fanompoana anatin'ny faharetana ao anatin'ny fiombonana ary manompo amin'ny fananany rehetra ny fahatelo sady amarana anazy ry havana Maria Magdalena rehefa nazavain'ny tompo dia tonga martiora vavolombelona izy dia vavolombelona hatramin'ny nahafantaran'i Jesosy fa indrindra vavolombelona nahatra teo am-potsitry ny azo fijalian'i Jesosy ka nahita ny fahafatesan'i Jesosy vavolombelona nahatra teny amin'ny fasana ka nampahitan'i Jesosy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty tantara eto amin'ny filazantsara kanjona toko faharoapolo dia milaza ny fahasairanan'ny sainy Maria teo amin'ny fasana izy ny tomany inona ny zavatra nitranga tsy hita ny faton'ny tompo raha ianao ny nakazy dia lazao hafa alaiko izy rehefa niseho i Jesosy dia everiny Maria ho mpiandry sa mpanao zaridaina ho ny dika teny hafa zaridaina eny amin'ny fasana tsy voninkazo no ilaiko Maria fa ny tompoko no ilaiko tsy mpanao zaridaina tsy mpiandry sa so ianao ny nakazy fa rehefa nahita azy izy dia nazavain'ny tompo tany ny zavatra rehetra ka nilazan'ny tompo izy hoe mandiana lazao amin'ny rahalahako fa miakatra any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo aho ary miakatra any amin'ny raiko sy ny rainareo zay teny izay dia baiko napetraky Jesosy tamin'ny Maria Magdalena ilay no azavainy mandehana miteny mandehana ho martiora ho vavolombelona fa mpitona iainantsika ary tsy maintsy iainantsika amin'ny finoana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty zao vanim-potoana izao araka ny fandarana 10 minitra teo dia tsy misy mahita ny Jesosy masony nofo isika na vatana nofo amandra fa mijery azy amin'ny finoana ary mahafantatra azy indrindra ao amin'ny soratra masina Jesosy tsy mpikarakara ny manodidina anao na ny zaridainanao fotsiny na mpiandry anao mpiambina anao Jesosy mety ho lazaintsika hoe tsy hitanaizanaiza tsy hitako hoe nankaiza Jesosy maniraka ary miteny amintsika izany ilay fisehoan'i Jesosy mbola mandraka ankehitriny hatramin'ny andron'ny Maria Magdalena io no tsy foana eo amin'ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny maha-izy azy any Jesosy Andriamanitra miteny Jesosy miteny maniraka ho vavolombelona manazava any Maria Magdalena i Jesosy ary miteny maniraka azy mandiana lazao amin'ny rahalahako mazava ry avy ny antsony tompo lay nitsangana tamin'ny maty mandiana mijoroa vavolombelon'ny fahaveloman'ny tompo amin'ny ankonanao amin'ny fiangonana amin'ny fiarahamonina ka lazao fa velona Jesosy mankany amin'ny rainy sy ny raintsika izy mankany amin'ny Andriamaniny sy ny Andriamanitsika izy ireto ny fehi-kevitra izay entin'izao afatra Andriamanitra izao ho amintsika tsy ankanavaka nefa indrindra ho amintsika vehivavy manazava any Maria Magdalena i Jesosy fa manazava antsika tsiraray avokoa izy mba hahatonga antsika ho kristiana manaitra mendrika maneho ny hatsaran'Andriamanitra manazava ny Maria Magdalena i Jesosy fa manazava asianao koa na lehilahy ianao na vehivavy ahatonga antsika ho vehivavy ny fanompoana ho kristiana manompo an'Andriamanitra ao anatin'ny fiombonana ao anatin'ny fahafoizana ao anatin'ny faharetana fa manazava ny Maria Magdalena i Jesosy tahaka izay anazavany antsika koa mba hahatonga antsika ho vehivavy ary ho kristiana martiora vavolombelon'ny fahafatesana
sy ny fitsanganan'i Jesosy. Mandiana lazao amin'ny manodidina anao. Efa mazava ao amin'ny tompo ianao ankehitriny dia olony fahamendriana, olony fanompoana ary olona vavolombelona. Amen. Hivavaka isika. Mandrakariva ary tompo dia tsy milona amin'ny teninao izahay ka tsy azonay mazava izay tianao ambara. Miraparapa amin'ny aiziny izahay. Misaotra anao fa mbola misy ny fotoana tahaka itony andrenesanay ny hafatrao, ilazanao fa izay azavainao Jesosy dia tonga olomendrika afaka mandaza iverin'izao tontolo izao fahatsarana sy fahamendriana, fa mandray kosa ny fahatsarana ao Andriamanitra. Mangata-pamelana aminao izahay amin'izay nirotorotonay nitady zavatra faran'izay lafo hiravahana, nefa tsy nanefanay ny adidy ho an'ny fanjakanao. Mangataka famelana aminao izahay amin'izay niazaka zahanay tamin'ny zava-tsy mitany ka tsy nieveranay izay sosesehena atolotra ao anay ao amin'ny fanjakanao Andriamanitra. Misaotra anao no ny teninao manambara fa izay no azavainao Jesosy tahaka ny Maria Magdalena dia tonga olony fanompoana ao anatin'ny fiombonana, ny faharetana, ny fahafoizana. Indrisy tompo, mety voazarazara ihany izahay amin'ny saranga, ny fiaviana, ny antondrara fanao andavanandro, foto-kevitra politika azy. Dia izany no manjaka tonga aty am-piangonana. Tsy manompo anao anatin'ny fiombonana izahay, fa samy maka ho azy dia mihevitra fa handroso amin'izany ny fanjakanao. Dia mahatsiaro an'i Maria Magdalena sy ny namany nanompo anao tamin'ny fananany. Indraindray dia fikirinay ny fanambinana no mena ho anay. Tsy mahafoy izahay ary indrisy tompo ny mpandroba no tonga ny atokantranonay vao manaiky izahay hanome izay nanambinanao. Mangata-pamelana izay Andriamanitra. Ary amin'izao sisa izao te hijoro vavolombelonao, ataovy mazava aminay ny ambarany teninao fa efa nitsangana Jesosy Kristy, feno finoana an'izany fitsanganan Jesosy tamin'ny maty izany ny fiainanay, mba hahafahanay manana fahasahiana hijoro vavolombelonao, tsy lefitra amin'izay, tsy fahamarinana afafa mandany filazantsaranao. Tompo mananteny izahay fa amin'izay fahadisoana vitanay, fanahiniana eny indrindra tsy tsaroanay velively, amin'izay tsara tokony nataonay nefa tsy vitanay, dia hamangy anay ny famindramponao ao amin'i Jesosy Kristy ianao. Aza ela Andriamanitro, mianoa ny vavakay. Amen. Sai
fitiavany ho antsika izay nieky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny tompo ary ny bebaka marina tokoa mitsangana andreny toe somahafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helitsika. Hoy ny tompo, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny helikareo noho ny anaran'ny masina. Miderany tompo. Amen. Samatra ny olona izay voavela ny elony, sy voasagona ny fahotany. Samatra ny olona izay tisany Jehova eloka, tsy misy fitaka ny fanahiny. Ho antsika izay voavela heloka, andeha ambarantsika pahabe maso ny finoantsika araka ny fanakemponoana laharana faharoa. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka itokan'Andriamanitra, nateraka ny iray talohan'izao rehetra izao, mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao rehetra izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'i Pontius Pilato izy, nijaly sy analevina. Nitsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, arak'izay voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanakavanana indray. Avy any iviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny Ray sy ny Zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina amin'ny Ray sy ny Zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika mino fiangonana iray, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, maneran'izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka, tena fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Asa
aoka iombona amin'ny vavaka fangatana isika. Tompo Andriamanitra rainay eo, indreto izahay vao avy nandre ny teninao ary mampitoetra izany aty anatinay, dia manatona anao ka manonona vavaka ho an'ny fiainanay sy ireo manodidina anay aminao Andriamanitra tomponay. Ao ireo tratry ny tsy fahasalamana, anendry azy ireny ianao amin'ny tana maherinao, anangana azy finaritra, anoana sy anampy mpikarakara, anome saina ny mpitsabo. Fangio amin'ny fahazavanao ireo tramanjo ka andevina amin'ny fanantenana ny Kristy, lay fanandresy ny fahafatesana. Jereo ireo voazo namponja manefa sazy miandry fitsarana na fiapangana tsy marina na eriko anatao tamin'ny kitsipo. Amin'ireny rehetra ireny dia ataovy tonga any aminy ary miditra ao anatin'ny teninao hanamarina azy. Jesosy, mbola tsy sarovokoa ireo manana zava-manahirana, olana mafy sedraina eo amin'ny asa aman-draharaany, eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fiainany andavanandro, eo amin'ny ara-pianakaviana sy ara-piarahamonina. Amin'ireny Tompo dia marino ny teninao fa Andriamanitra efa nandresy izao tontolo izao, feno fahoriana ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia apetraka eo am-pelatananao ny firenenay. Jesosy Tompo, tsy misy miafina aminao ny zavatra rehetra, ampaherezo ny vahoaka malagasy amin'ny fiatrehana ny zava-manahirana ara-tsosialy, ara-politika, ny ara-toekarena, ny ara-pahasalamana, ary manampiry ireo mpitondra mahefa mba handianany amin'ny fahamarinana amin'ny fitiavana eo amin'ny fanatanterana ny andraikitra masina izay natolotra ho azy, mba ho tsapan'izy ireny fa fahefana sy fahafahana avy aminao no nampindraminao anatanterahany andraikiny. Dia misaotra anao Andriamanitra no ireo mpiara-monina aminay avy any ivelany tongeto mamita iraka na ara-piangonana na ara-panjakana. Arovy izy ireny ary ataovy mahita ny fahazavanao eto Madagasikara, na dia malaza ho mahantra azy izahay dia afaka miamby kosa fa manan-karena ampanahy. Ataovy mahita ny arem-panahy amin'ny faneraserana amin'ireo kristianina maro mijoro amin'ny fanompona marina sy hovavolombelon'ny fitiavanao izy ireny. Jesosy, mbola te hankasitraka anao izahay raha afaka manonona vavaka ho an'ireo namanay izay nifampizara taminay, koa dia tononay ampomangina eo anatrehanao izy ireny amin'izao ora sy fotoana izao. Dia tsy adonona indrindra ry Tompo ny mangataka ny fiarovanao ny fandriampahalemana eto amin'ny nosin-drazanay amin'izao fotoana ny hazakazaka ara-politika ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Herezo indrindra koa ireo zanaka ny fiangonana miara-misalahy ao anatin'izany, andianany amin'ny fahatokiana sy ny fahamarinana araka anao Andriamanitra. Atambatray ny vavakay amin'ny anampianarin' Jesosy manao hoe: rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takiny ny an-danitra. Meo anay an'io izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny avy ao amin'ny biraon'ny fiangonana nitondra ny tsara ho fantatra ry havana. Ho famaranana dia ireto zavatra anankitelo reto fiarabana
ireo avatsika avy any amin'ny fiangonana miara-mandroso. Ny faharoa dia fisaorana no ny ezaka rehetra nataontsika ho valin'ny fanentanana manodidina ny kitapombokatra ary ny fahatelo tatitra avy amin'ny komity ny fifidianana. Fifaliana ho antsika riavana ny mandray ny famangina avy amin'ny fiangonana FJKM Andranovaky any amin'ny faritra Andrefana izay tonga mandefa solon-teneto ankehitriny. Fiangonana miara-mandroso amintsika. Misy fito mianaka izy ireo mba amin'ny zazakely mangataka anareo mba hitsangana. Andranovaky dia avy eo amin'ny fiangonana mahitsy no mandeha meka tsy haiko tsony na Andrefana na Antsinana tio. Dia miditra dia any lavidavitra any. Fiangonana vondron'olona mpiara-mivavaka izy io teo aloha fa no niezaka nataony sodabaritany ny any katekista délégué izay tsy manatrika eto moa dia efa fiangonana lehibe. Ary dia efa namangy tany matetetika isika fikambanana sampana avy eto amin'ny fiangonana tonga eto koa izy ireo mamaly randrana. Dia miarahaba ry havana. Ny tompo hitahiry anareo amin'ny fahasoavany, ny tompo hampahery anareo amin'ny asa lehibe mbola miandry koa Andranovaky dia mampitondra fampaherezana fiarabana ho an'ny katekista délégué, ny mpitandrina pia ny katekista délégué indrindra ary ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ao amin'izany vondron'olona ao amin'izany fiangonana Andranovaky izany. Misaotra amin'ny famangina. Misaotra an'Andriamanitra sika afaka niara-ny entana tamin'ny kitapombokatra ny 1 Martsa andro Paska lasa teo ary mbola manohiatrany ny ezaka amin'ny fahafolo-karena entimanana ny asan'Andriamanitra. Momba ny kitapombokatra riavana no santaritsika ny hoe zaraina ao amin'ny enim-bolana voalohany sy faharoa ny kitapombokatra ary dia fifaliana ho antsika ny miara-mankasitraka an'Andriamanitra fa ny Paska lasa teo dia nisy 8,209,500 ariary ny ezaka vitantsika tao amin'ny kitapombokatra 507,000 ary 7 tapitrisa ariary. Ho an'ny fahafolo-karena kosa volana Aprily izany hoe ny alahady lasa teo dia 3,625,500 ariary na 5,5,000 sy 3 tapitrisa ariary. Teo amin'ny fahafolo-karena dia latsaka izany, ny latsaka izany raha manodidina ny 5 tapitrisa ariary no voavorintsika saika isam-bolana. Koa dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, manantena ny fanambinany sy ny fitsimbinany antsika fiangonana avokatra bebe kokoa sy tsaratsara kokoa ho an'ny fandraisana anjara momba ny asan'Andriamanitra tahaka izao ry havana. Ny tompo any mbola hanambina antsika mandraka riva. Vokatry ny fifidianana izay natao omaly teo anivon'ny sampana sekoly alahady ary teo anivon'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara. Ialoava ny soratra masina mandrakariva manao hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Fifidianana teo anivon'ny sampana sekoly alahady. Ialantsy ny fanonana anarana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ao amin'ny birao ny filoha dia Rajoarison Maminirina Bako Arvelo. Ny filoha-panampy voalohany dia Ranay Vorovasoa Mbolatina. Ny filoha-panampy faharoa Rakotonirina ny Voarilala. Mpitantsoratry ny fivoriana Rakotoarinivo Tantely Oliva. Mpitantsoratry ny vola Hasimbola ny Anakolony. Mpitahiry vola Rabe Arjaona Tina Etienne. Mpanolo-tsaina Razafy Arilala Josette Louise. Hosolotena ny sekoly alahady eo amin'ny mpievitra rano fitandremana dia Rafarany aina. Hosolotena ny sekoly alahady fitandremana ho an'ny komity lehibe Sondapartany sekoly alahady dia Rakotonirina ny Voarilala sy Rabe Rojo Mamitiana Serge. Hosolotena ny sekoly alahady eo amin'ny komity ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara eto amin'ny fitandremana dia Razana Drazafy Aingo Mandimby sy Rakotoarisoa Feno Fifaliana ny avo. Ao amin'ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara kosa
atomboka ny fanononana eo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny komity AFF. Ny mpitandrina araka ny fandaminana iombonana ny ovin'ny sampanasa AFF dia mpikambana ao anatin'ny komity, ireo solotena roa avy voafidy tamin'ny fotoam-pifidianana avy amin'ny sampana miasa eto amin'ny fiangonana. Ampiny reto vokatry ny fifidianana omaly. Solotena roa avy amin'ny fikambanany vita fiofanana izay tonga niatrika ny fifidianana dia Randriambololona Rakotondraibe Iarivololona sy Raharson Jean Aimé. Mpandray falasan'ny tompo misa 10 tamin'ireo tonga nanatrika ny fifidianana dia Randriamoravelo George, Rasoa Zananivo Marie Chantal, Rabeny Arson Tina Nirina, Rafarasoa Marie Claire, Razana Boangy Arsoa Odette, Raharson Mamsou Patricia, Ravelo Manantsoa Hortensia, Ramananandro Fanja Huguette, Razay Arsoa Francine ary Andriambelson Joary Andriamiady. Ireo komity ireo ry avana no nifidy izay borao ny sampanasa asa fitorinan'ny filazantsara izay tononona arak'izao andraikiny izao. Ny filoha Raharson Jean Aimé, filoha mpanampy Randriamoravelo George, mpitantsoratry ny fivoriana Andriambelson Joary Andriamiady, mpitantsoratry ny vola Randriambololona Rakotondraibe Iarivololona, mpitahiry vola Rasoa Zananivo Marie Chantal, mpanolotsaina voalohany Rabeny Arson Tina Nirina, mpanolotsaina faharoa Razay Arsoa Francine. Ho solontenan'ny sampanasa AFF ao ampihevitrarany fitandremana dia Rafarasoa Marie Claire izay nofidininy mpifidy rehetra izay tonga. Torak'izany koa ny solotena amin'ny komity lehibe AFF Sondapartany nofidin'ny fivorimbe Raharson Jean Aimé sy Randriambololona Rakotondraibe Iarivololona. Ho an'ny sekoly alady sy ny sampanasa AFF moa dia ny mpandini-bola ny fiangonana reniny no mpandini-bolan'ireo asa-piangonana ireo. Etỳ ampamarana dia tonona indray ny teny ho fiarabana sy fampahirezana araka ny soratra masina amin'ny Timoty 2:voalohany andininy 7 sy 9 manao hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana, ko aza menatra hijoro vavolombelony tompontsika. Dia ho voninahitr'Andriamanitra ry havana ny zavatra rehetra izay tontosantsika. Fiadanana ho anareo. Jaona 2:20 izany soratra masina teny faneva ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona sampana Dorcas sy ny Jobely 5 taona ny centre Tabita, izany ny noentinay miarabantsika fiangonana sy sampana Dorcas rehetra manerana sahany FJKM manahatratra izao taom-pahasoavana izao. Dorcas dia sampana iray eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay ivondrona vehivavy kristianina mitory sy manambara ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, manolokolo sy mitaiza ny tanora sy ankizy ary ny olon-dehibe amin'ny alalan'ny fampivoarana ny vehivavy amin'ny lafiny rehetra amin'ny ara-batana sy ara-tsaina ary indrindra ara-panahy. Afatra avy amin'ny foibe amin'ny izao alady ny sampana Dorcas izao dia ireto no afatra sy tsara ho fantatra mpitaina amintsika, iomanantsika sy ombonantsika na natanterahana azy. Ao anatin'ny taom-panavozana ireo tompon'andraikitra rehetra eto anivon'ny FJKM isika ka aoka samy anaraka amin'ny fandaminana eo anivon'ny fitandremana sy ny sinodam-paritany. Faharoa, ao amin'ny voatendro amin'ny andraikitra hafa eto anivon'ny FJKM ny mpitandrina Rakoto Vaonoro izay niara niasa tamintsika nandritra ny 12 taona. Noho izany dia ankalazan'ny Jobely volafotsy mampitandrina FJKM azy isika ny alakamisy 2 Mey ho avy izao eny amin'ny FJKM Soamanandrara miaraty sinodam-paritany 12. Io fotoana io ihany koa no ankasitrahantsika sy hanaovam-beloma azy mianaka. Fahatelo, noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nahatratra ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 5 taona ny sampana Dorcas sy ny Jobely 5 taona centre Tabita. Efa misy ny tapakila fandraisana fanomezana fanahin'ny fahafoizana avy amintsika ka alao hery ry havana fa ivon'izany fankalazana izany dia ho tanterahantsika eo amin'ny FJKM Mandrainarivo fahasoavana ny alakamisy 13 Mey 2020 sy 2 arivo. Faefatra,
ny komity foibe moa dia ho tanterahana eny amin'ny FJKM Ambatomanga Federana ny 2 Aogositra 2024 hitoy avy hatrany amin'ny Zaikabe izany ny 2 sy 20 Aogositra 2024 izay hanavaozana ny Braositony eo anivon'ny foibe Dorcas. Manantena antsika samy hatsaram-bavaka izany fotoana izany sika Dorcas. Ho faranana ny 5 Aogositra 2024 eny amin'ny FJKM Ambomalaza Kanana Vaovao ny fankalazantsika n'Andriamanitra no ny 5 taona sampana Dorcas sy ny Jobily 5 taona Centre Tabita. Manantena sady mino isika fa ho tratra ny tanjona amin'izany. Eo anivon'ny fitandremana fotoam-pivoriana isaky ny talata tolakandro ho an'ny mpikambana rehetra isam-bolana ho an'ny komity latsaky ny 5 taona ary fivoriam-be indroa isa-taona AG. Misy asa fampahirezana tanterahan'ny safifa isaky ny talata faharoan'ny volana. Fampianarana, torohevitra, fomba fanao, fahasalamana, sakafo, zaitra. Ny mpikambana dia manao tolobola mba hanatevenana ny teti-bola budget fa tsy manao varotra takalo intsony. Mizara fanomezana ho an'ny loha olona sy ny loloha ny janoary sy taom-baovao sy ho an'ny mpikambana isika isaky ny fête des mères ary ho an'ny topaza isaky ny alohan'ny krismasy. Eo anivon'ny foibe misy aladin'ny Dorcas indray mandeha isa-taona makalaza ny valomarsa andron'ny vehivavy. Mamonjy laselatra iny 4 isa-taona, fianam-be paritra sy fianam-be indray mandeha isa-taona avy. Manome fanampiana ny akany gazela ny Moramanga. Eo anivon'ny synodam-paritany, fivoriam-be, adidy sy vokatra, opération sakafo, famangina ny TPM Ambatonakanga sy Ivato, IFRP, tafika masana indray mandeha isa-taona. Eo anivon'ny faritra Atsinanana, fivoriam-be, adidy sy vokatra, opération gâteau, famangina ny TPM Ambatonakanga sy Ivato, IFRP, fitsangatsanganana. Eo anivon'ny ARM Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, fivoriam-be, adidy sy vokatra, opération gâteau, famangina ny TPM Ambatonakanga sy Ivato, ny FRP, zaza tezainy ny Tangaina sy Ambodratrimo, ny voafonja ny Tamora, ny boka ny Manakavaly, fitsangatsanganana. Eo anivon'ny fiangonana miara-mandroso, manao tafika masina miaraka amin'ny synodam-paritany isa-taona, manao tafika masina fanaraha-maso. Koa dia miorena tsara, aza miova, koritiana voalohany 15 ny andiny ny 25 dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Io mona mivavaka famaranana asa isika. Andriamanitra misaotra anao izahay fa tamin'ny alalan'ireo olom-bosotrao dia tsaronay fa taminay tokoa ny tana-maherinao nanoana raha reraka izahay, nampiorina raha ny salasala izahay ary nanafaka raha voagezy izahay. Tsaronay taminay tokoa ny tananao, misy fahefana sy hery ka azahoanay mijoro ho vavolombelonao amin'izao sisa izao. Dia tsy toy izay nidiranay teto tokoa no ivoanay eto, fa mifamirapiratany fahazavanao no andehananay amakivaky indray izao tontolo izao feno aizina ary azonay mampita ny fahazavanao amin'ny olona rehetra hifanerasera aminay. Tompo tehirizo amin'izao faherezan'izao ary izahay mandra-piavinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny mpiandry no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano eo am-pamaranana ny hira farany amin'ny fandaharana. Izao no afatra tononona ho antsika. Hoy Jesosy, aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana matoky izao efa naresy izao tontolo izao. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny azipito manarona ny firenena, fa aminao kosa no hipisan'i Jehova ary aminao no hisehony ny voninahitra. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo ny Tompo ka hiaro anareo, hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo hamindrafo aminareo, anandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia hanome anareo fiadanana.
mandihana amin'ny fahazavan'ny tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.